Azafady tsy nandeha ny micro teo. Miarabantsika rehetra tafahoana soamantsara eto indray. Tonga indray tsika amin'ny fotoana izay ifampizarana amintsika ny zava-misy marina mahakasika ny toy ny tantaran'ny tombokolay solombavambahoaka ny Madagasikara Jean-Jacques Rabengirina. Omaly moa ny fitsarana izay samy efa naheno any angamba antsika, efa nisy olona nilaza ny heviny. Za moa nisafidy mihitsy tsy hanao réaction à chaud fa mbola nandinika tsara na makafaka ary no ataoko eto tsy hoe amerina hitantara akory fa ampibanjina antsika kosa amina focus anankiray dia hoe ny azo lazaina zany amin'ity tantara ity dia contradictoire tanteraka, mifanipaka tanteraka ny version an'ireo garde du corps telo sy ny protocole ny panina izay nampanatsoana tamin'io fotoana io. Satria ireo moa le tsy hita hatramin'ny voalohany mitadiavina nampanatsoana moa zany maramana kokoa dia tsy tonga dia maly zany zareo ny tonga mba hoe nilaza ny heviny. Kinanjo moa rehefa nenona ny version an'zareo dia hita fa tsy araky ny nantenaina sy nandrasana tamin'zareo zany. Ka izay contradiction zay no tiako asina resaka amin'ny teny ity. Tsy pasoka nefa malama aho tsy ilaza zay fa voalazany sasany aho satria samy be dia be ny olona manambara ny heviny momba an'izy ity fa ny anahy zany le contradiction io no tiako isarena ansaintsika. Araka voalazako teo zay dia mahagaga sy nahatalanjona re nahazendana fa ireo mpiambina telo zay mariako tsara fa tsy mpiambina ny ingay tombokolay député Randrenirina fa mpiambina ny président l'Assemblée nationale lay nanatitra azy lay nandrasana omaly ny version zareo rehefa natao ny fitsarana. Tsara marina efa nisy fotoana nampiantsonan'izy ireo fa tsy tonga izy. Nandeha moa ny resaka hoe tsy nahazo convocation tsy nahafantatra bon mena bénéfice du doute izy fa raha tahaka antony ve moa dia ahoana ny impossible an'izany. Rehefa tonga ary zareo ka nandeha ny fanadiadina sy ny fitsarana dia tsy mitovy ny version. Eo aloha zany dia efa zavatra mahagaga. D'accord aho hoe mety samy manana nuance ny mahasamihafa kely azy satria ny olombelona samihafa fa les versions hoe nanray ohatra hoe fotsy dia nanray mainty ny resaka ataoko angamba fa misy zavatra tsy normal nao. Hafa ndray raha misy nuance kely hoe misy raha kely na misy raha be na misy raha tonitony zay mety mbola azo edina hevitra. Fa raha hoe ny ray miteny hoe tsy maratra, ny ray miteny hoe maratra mafy, zany tonga dia zavatra ny mpitsara angamba ny tsy ampianarina an'izany hoe misy zavatra tsy milaminao, zany hoe misy lainga ao ambadiky le izy. Ny zavatra mahavariana ao anatin'ilay tantara ihany koa dia hoe ny zavatra tsapa zany tonga dia ny conclusion resahako mialoha dia avy eo anome anareo ny argumentation ako. Raha fanjoina zany ny fizotra ny procès omaly dia tena natao zay inculpena an'le chauffeur à tout prix. Natao zay nandetehana an'le chauffeur monsieur Clarel hoe io zany no misy coupable idéal. Izy raha teo mafiady, izy raha teo vahoaka madinika dia miady amingezy ianao fantatrareo fa ny lalàna fitsarana ny tany dia ny lalàna ny besandry sy ny bevola ary ny mahitahita no miasa dia natao tsindrio falavo ilay mpamily fiara dia focus tamin'io chauffeur io ary nangatahana onitra hatrany amin'ny 700 millions d'ariary mahery. Na fatatsika tsara chauffeur tsy manambany chauffeur akory fa mahalala tsara tsika ny fidiram-bolana chauffeur na andeha ambaka ny lohany io tsy ho voalohany tsy any ny resaka fa hoe tena hoe focalisena an'le izy kanefa eo am'izay le izy tsy hoe le chauffeur voaheloka no mampalahelo tsy any na tsy mandeha amin'ny sentiment rehefa meloka izy dia meloka dia mila miatra amin'ny sazy fa ho hitanareo eto hoe logika ave ilay conclusion an'ilay avocat ireo avocat manoloana n'ilay évidence sy fait
eo anylohan'ny mpitsara averiko tsara manoloana ny evidence sy ny fait tsika tsy manao hoe hono angamba ny fahitako azy non fait no resahana donc rehefa eo anylohanao ny fait de fait FAITS ino no mitondra azy fa tsy mandeha amin'ny sentiment ao anatin'ny resaka fitsarana averina le teny teo hoe nisy garde du corps anankitelo de protocole anankiray rehefa nanontaniana tsirairay reo de enonareo nge ny version n'izy ireo hoe ahitanareo azy hoe makaiza marina ty tantara ty le garde du corps anankiray voalohany atao hoe Christian ny anarany de nilaza fa hoe voadona tao ambany izy fa tao tsy de efa ahoana filazana azy voadona safady voadona zany izy fa izaho izy tsy naratra zay zany volazany azy de député Jean-Jacques Rabenirino izy tery amin'ny sisiny akavanana de teny hono izy no niraofiny fiara fa tsy naratra zay ny version de nandeha ndray le garde du corps anankiray faharoa atao hoe André de hoe tena naratra mafy izy ary mbola nampiny aza hoe rovotra be mihitsiny hatramin'ny jogging izay nanaovany zany hoe pour prouver zany fa tena voaososy tena nitsakitsahany le camion zany zay zany tiana tongavany tsika tsy manao interprétation fa avoakatsika ny fait garde du corps fahatelo zay tsy tadidiko ny anarany io garde du corps fahatelo le tany an-trano no natsona fa tsy teo tsy indrina tsara zay tany an-trano natsona fa tsy teo de io ndray rehefa nanontaniana de hoe naratra mafy ozy izy naratra ozy izy ny inga député de no batainay de noentina de niteny hono inga député niteny hono inga député hoe mba hoetaony amin'ny HGRA ao ozy izy zany mantsy amin'ny garde du corps tadidinareo ngamba n'ilay vidéo voalohany live nataoko en sachant que i tompoko lahy tamin'ny fahaveno de efa nanafatrafatra foana hoe raha misy zavatra manjoa tsy entina any amin'ny HGRA mihitsy aho eo zany tsika zao de efa mahita zavatra fahafa tonga tany amin'ny hôpitaly ndray izy de lazainy garde du corps io fa hoe nasina sérum hono izy dia nasina fanafodony fa niakatra be ny tension zany hoe natao zany zay nampidiny natao tsy olona maratra zany resana eto fa olona misy tension zareo nareo nge le contradiction anatin'le tantara fa momba n'le ratra ozy izy tsy haiko tsy fantatro izy momba n'le ratra ahoana ary zany olona telo zay tonga indray na amin'ny protocole le iraka le hoe anatitra vola mba hitsabona any tompoko lahy de hoe nandefasana an'le vola mba hoe anaovana scanner ho azy de nefany rehefa natao zany de lasa nanaovana radio sy scanner ndray bon io aloha mety hoe plus ou moins logique de rehefa nanontaniana ndray ny mpiasan'ny hôpitaly ny mpitsabo zany ampitahana zany satria zay ho ny asan'ny mpitsara ny manapitahany version des faits pardon de ozy mpiasan'ny hôpitaly hoe tsy nisy tension niakatra zany tao ka nampidininy iza zany mavandy ny hôpitaly ve sa ny chef protocole izay non sa ny garde du corps fahatelo izay nilaza hoe niakatra be ny tension ka natao zay nampidinana azy ny hôpitaly anefa ny dokotera zay nitsabo de nilaza fa tsy nisy tension zany akory tao amin'ny nanjoany tompoko lahy zavatra razahako zao zavatra ny se passé nandritry ny procès misy anankiray koa ty version le olona teo am'le piasa le gardien le magasin teo am'le nisy an'lay soit disant lozana voina de izy koa zany noraisina toy ny témoin lay mpivarotra le gardien teo amin'ny magasin teo akaiky teo tsy tadidiko ny anaran'le magasin de ozy izy hoe ohatrany voadona fa tsy haiko tsara ohatrany
de tezitra ny mpitsara de nyteny hoe azo atao hoe ohatra sa tena zay izy nlazaina raha mise fa rehefa tsy azonao antoka de aza miteny hoe voadona fa raha azonao antoka voadona de teneny hoe voadona ka tsy haiko fa ohatrany voadona le izy. Reo zany ny version ratsorina fa lavabe moa le fitsarana satria tsika tsy amerina ny procès verbal ray mantolo eto fa tonga de le essentiel ao anatin'le tantara no resady no averiko aminareo. Inona ny conclusion raha za zany zao observateur tsotra mieno an'izany version anaky efatra, ny ray makany Tuliara ny version ny ray makany Diego, ny ray makany Magenga, ny ray makany Fianaratsoa. Anao exercice d'équilibrisme zany ny juge am'izao hoe qui dit vrai, qui dit faux. Monsieur Clarel koa de mbola nanamafy ino koa adiko ny chauffeur zay voapanga voaenjika hoe nanitsaka. Zay zany conclusion de zao tsy misy fifandraisany daholo reo version reo, tsy misy lien na iray azy fa mifanohitra daholo nefa zareo no témoin voalohany atao hoe témoin nilazana azy nanatrika teo akoatra n'le anankiray nampanatsoana avy any an-trano. Nanontaniana koa ny hôpitaly mbola fanampiny ihany ty adinko kely hoe inona ny andraikitra ny raisinareo tao amin'ny fitsaboana manoloana an'ity nahazo anga député ty. Dia eo koa de mbola samy hafa ihany koa ny version. Ao zany ny sasany teny hoe natao radio, ao sasany teny hoe natao scanner. De ozy izy ny procureur izay nanadina nandritra ny séance teo hoe ahoana ozy zany zavatra ataonareo zany, olona efa en état critique avy eo izy de tsy tonga de raisina avy hatrany fa ohatrany hoe mbola ivorony fa mbola mifampiera hoe atao ahoana, nefa tena ao anatina soi-disant tratrany atao hoe hémorragie interne, soi-disant hémorragie interne. De tadidinareo ngamba n'le vidéo efa nataoko tamin'ny voalohany tsy amerina tsony fa mba mila miverina mienonareo mamerina mienonareo nanomboka tamin'ny firy no tonga atao amin'ny hôpitaly tompoko lahy amin'ny firy vao soi-disant nasiana soin. Nefa raha olona lazaina fa voamafy soi-disant zany hoe voamafy izy zany avy any voamafy nitsahany tobile dia tsy tokony ohatr'izao mihitsy ny réaction misy fa maninona no tsorototra atao amin'ny hôpitaly, soit tsy araky ny zavatra nylazaina hoe nitsahankany eo, soit misy zavatra tsy milamina koa amin'ny hôpitaly tsy fantatsika za tsy miteny zay fa mandefa ny karazana hypothèse sika zay ny filazantsika azy hypothèse zany hoe cacophonie totale zany ity affaire ny tompoko la Jean-Jacques Rabenirina ty. Ny zavatra mahagaga koa de ity hoe fa maninona nandritra ny procès, nandritra ny fitsarana, ny avocat avy aty ampitory dia tsy nanao afa-tsy nanao azakazaka raha tosika an'le chauffeur fa ilay ireo garde du corps zay nanrasana ny version ohatra hoe zara fanikitiana fa de tonga de hoe tsy maintsy ity chauffeur aty zany no meloka ity chauffeur aty no meloka ity chauffeur aty no meloka. Ny mpisolo vavan'ny chauffeur moa de tena nanao démonstration mazava tsara atao anatrany tsara hoe miariary io andriamatoa le président monsieur le juge fa tsy misy mifanomeny version zareo samy zareo. Aloha zavany resaka raha ohatra matsika hoe version ny mpitory sy ny torina no mifanao tsy misavaratra samy manambomboatra mba hiarova teny zany hoe logika fomba fiady zany amina saka fitsarana fa ianao ve ao anatina clan anankiray samy hafa ary tsy mba vitany hoe samy hafa fa tena mifamono lay mifamono dans le sens hoe mifampiéliminer lay témoignage. Donc zany mametra-panontaniana zany ny opinion publique isika vahoaka ny fianakaviana ray amantolo ary ny fianakaviany chauffeur hoe inona marina zany ny jeun'le avocat. Za ve zao mpisolo vava
avy amin'ny fianakaviana iataky mahana manana élément ngeza be hoe io misy contradiction eo alohan'ny masoko reo fa mifanipakakarona le garde du corps reo fa samy milaza ny version azo lazaina zany fa tsy maintsy misy ray mandaingy am'ireo tena tsy maintsy c'est trop évident de tsy hita amin'ny avocat avy ety ampitory ve zany raha ny logika fa de hoe ohatrany tsy misy zany témoignage n'le garde du corps zany fa meloka raha chauffeur perroquet fotsiny meloka chauffeur mangataka onitra zay 700 millions d'ariary raha moa misy an'io chauffeur io aniliana an'le zavatra io moa coupable idéal ça arrange tout le monde rechaque sauf la famille endeuillée et sauf la famille du chauffeur fa iza ny mahazo tombony am'izany je pose la question iza ny arranger ny rehetra ny ina filazana zany ilay fisiny le chauffeur za raha misy an'iny mba afahana manao bouc émissaire mazava tsara de zay manokana zany mametra-pantanina ny amin'ny intervention le avocat avy ety amin'ny totory satria nisy maromaro izy ireo fa tsy ray ihany hoe fa maninona no tsy nikitianao mihitsy resy olombava ry avocat reto garde du corps reto ny olona rehetra mpanaraka nyty Facebook ity ny fianakaviany manamanjo zay solonao tena ny opinion publique de miandry any reto garde du corps reto daholo satria any la clé an'ity zavatra ity nefa ianao focus tany amin'ilay chauffeur tsy tako zany milana an'lay chauffeur le garde du corps nampanatsony tsy tako ny antony nampemorana an'le fitsarana hoe satria ny antony nampemorana an'le fitsarana de miandry any reto soi disant témoin reto zay tena any la clé an'ity zavatra ity fa de hoe tsy mikompte iny fa le chauffeur ty de misy avocat anankiray koa vaovao taty afara taty amin'ny camp ny fianakavian'ny mpitory mavarina fa ady ny mise en jeu eto dia ny chauffeur ny garde du corps zay zany ny mise en jeu eto zay zany hoe fa ao anaty procès de miteny hoe mangataky zay tompoko izy mba tsy eno zay lazain'ireo mpisehatra amin'ny Facebook ny momba ny tiraraha ty fa inona ka ny problème anao avocat aminay fa zay ka ny teny iny zay tsy tao anatin'ny témoin ao anatin'ny fitsarany lasa tafiditra tao anatin'ny fitsarany zahay tsy nanonana anarako izy tsy za reny fa tsy atao zay miteny an'ity dossier ty be dia be ny olona miteny an'ity dossier ty fa hoe mba miangavy fa ina moa ny angavianao an'izany ny juge nga ampianarinao an'izany ny juge dia iza ny olona tsy manao ny opinion publique ny mpanao gazety amiteny ny influenceur amiteny ny mpanasa lamba amiteny ty affaire Jacques Rabeny reny ty ny mpitarika posy miresaka an'io tout le monde en parle fa nanay juste en public fotsiny eto amin'ny Facebook de sahirana ny aminay ve ianao hoe aoka mba tsy tenir compte ny amin'ireo olona zay de lasa be saiko nandinika an'io ta voalohany zay hoe mampiomehy koa le avocat fa zao tena nalasa saina pourquoi le avocat miinsiste hoe aza ny tenir compte zay version ny olona any amin'ny Facebook de nareo mahafantatra ny valiny iza ny olona ary inona karazany olona toy inona no tsy ho alaizy amin'ny zay zavatra lazaina eto za manokana resako iza tsy fantatro parce que je vois pas l'utilité idiranay ao anatin'ilay fitsarana après ça ny avocat après ça les gardes du corps ny élément ambany masonao mazava fotrany jamby ianao tsy mahita an'le garde du corps mifanao tsy mifanipaka karona fa za tia 12 000 kilomètres ty ny manahirana anao zay moa tonga hoe c'est l'arbre qui cache la forêt vao mainka lasa ohatrany tady io zany ça sent le soufre parenthèse iny fa samy mieritreritra olo kanty aby sika reto ozany Vainfort Dauphin olo maragnitsy samy misy sainatsika samy mahay manao déduction eo ndray zao so de sy raparapa ndray rapitso anao conférence de presse hoe zaho sy pasteur Jean-Luc de tonga de mitony tena ohatrany lolo zay miteny eo fa miteny fotsiny hoe iza ny manana intérêt hiincriminer anay aty ao anatin'ity affaire ty fa ngamo juge tsy compétent ty tsara an'io
ataony jugina ny opinion raha manatombotso Jean-Luc fa kosa raha manatombotso Jean-Luc dia miteny opinion publique hoe mangataka zay hoe arao ataovy tsara ny fitsarana manoloana ny élément eo alohanareo fa tandremo areto ny deuxième partie anty vidéo ty tsy menasy ny fa militant za ary activiste tandremo hoe atao azakazaka raha tosika ka ny vahoaka madinika no ampitondrana ny zioga tsy sahaza azy de izaho mihitsy no hitarika boycott ny fitsarana hoe fitsarana mandanderoka fitsarana en faillite fitsarana tsisy ilana azy ary mitaky ny démission ny responsable si jamais ny innocent no ampitondranareo an'ity zavatra ty ça je vous le dis afaka miinterprétation tsy asanao zany fa nitoroteniny ataonao alefa aso daholo irao daholo ny artiste anareo afaka miteny ahy irao daholo ny influenceur anareo je suis dans ma position en tant que pasteur fataro tsara zany amosam-paminany zany fa niran'Andriamanitra nilazany ny dénoncer ny corruption raha vao misy endrika na corruption ary miandro hoe didy fitsarana am 16 janvier fa tsy mandeha amy lominy io mivernay toi ça c'est une promesse que je vous fais tsy hoe pour ani zany na contre anizy mivernay toi hoe tsisy ilana azy ny fitsarana boycottevana fitsarana miala tsiny aminareo namako tsara manamana be deabe avec tout le respect que je vous dois mais là l'état la justice est en faillite raha sanatry efa évident be na ny juge ara nandritra fitsarana teny hoe gaga daholo mandeha fitsarana samy faholy zany de rapitsy ve de tratrany amin'ny zitapoka daholo re de tena nitsakitsary le chauffeur tokoa le olo izy de fantanina petraka hoe fa maninona no miakatra be toy io lay onitra 750 millions d'ariary satria possible ny avocat mahazo ampara betsaka amin'io koa donc zany manomboka ohatrany hoe fa à quoi joue l'avocat là parce que tsy logique za zany zao raha mitoeran'le avocat tena ataoko azakazaka raha tosika le garde du corps io fa tratra fa samy tsy mitovy hevitra ohatrany tsy nisy le tsy mitovy hevitra andriamato tsara aza miain'ny Facebook ianao tsy nitenena zany de aza inona reto garde du corps reto fa efa io ny coupable idéalitsika io petao mais c'est quoi ça donc je suis désolé fa misy zavatra manomboka ohatrany hafahafa zany le izy hoe fa inona marina ty tantara ty donc zany on oblige la situation i focus any amin'ny chauffeur satria io mafiady de mbola veriko hoe torentany orendanitra na tsy zakanareo na tsy tianareo ntsony a mandrakizay zay mindray masy ny terme am'izao mandrakizay je serai aux côtés du peuple ceux qui souffrent je serai aux côtés des pauvres des faibles mahazo mampiasa ny volanareo fa tsy voavidinareo raha manatombotso Jean-Luc am'ty vavako ity raha mbola iady ho an'ny marina ho an'ny reto madinika Andriamanitra reto ça je vous le promets je ne me jure pas mais je vous le promets tant que j'aurai encore une souffle mbola miaina aho ka hitsakitsahanareo ny madinika misy farany io fa tsy hoe koa re inona koa zay chauffeur kely iny manapidiny aina tompoko za tsy miteny hoe matroky ny fahendrenareo mpitsara hoe eto no ahitana hoe mbola misy vidiny ve ny fianaranareo tamin'ny mampitsaranareo miantso ny filankevitry ny mpitsara rehetra hoe bajereo ty zavatra ty fa miankina amity no efa déjà alonareo efa malaza ratsy fa deo za hoe mialatsiny fa ho boycottevanay ny fitsarana azonareo traduisena am'izay tiavanareo azy ty resaky ty rapitso parce que y a plus d'état de droit raha sanatry ka mandeha ohatra ny lettre à la poste ty affaire ty ary efa tsisy tsony ny état de droit de ina dikan'izany c'est la jungle à Madagascar tout le monde peut faire ce qu'il veut tout le monde peut tuer bon tsy tiako ela inany la ty matsiravina ela pa ty inona zany nataotsika eto ifamono eto sika satria vao tonga ry am fitsarana zay tompony saosy no tompony teny zay tsy manambola
fa zay manana ny dignité anay. Je sais ka tsy tianareo aho. Fantatro mantsy nareo fa voanomboka ty vidéo ty defa manompa reny sasany. Tsy mampanino. Za koa tsy mitady hitiavana mihitsy. Et c'est pas le but. Fantatro tsara fa zao zavatra ataoko zao c'est quelque chose de hyper dangereux. Mais je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire face à l'injustice. C'est trop loatra l'izy. Trop, c'est trop. Ka eto, ho hitatsika eo, ho avy ny 16 juin. Hiala maina ve ny fianakavian'ny tompoko lahy? Ary mbola iampy ve ny ranomason'ilay vehivavy? Mpitondra tena am'izao fotoana zao, mpitondra tena tsy fidina, ny vadiny Clarelle. De tena mitena eto hoe zakaonareo ny ranomason'ireo olona reo. Fa misy tena misoratra masona hoe ny ranomason'ny marina, zay pahoriana ho Jehovah de ho tehirizika ao anaty tavoahangy. Ary misy fotoana anankiray hamalina azy. Eto isika ifankahita. Fa, oui, mety hoe atody miady mambato ny fianakaviana sy reto olona reo mahantra reto. Kanefa, au moins, mba fa nisy ny teny. Mba fa nisy ny teny. Za tsy miteny iza ny meloko, fa zao mazava angambany monsieur le juge, sa madame la juge, tsy fantatro le mpitsara tao, les dossiers, fa on veut inculper le chauffeur à tout prix parce que c'est un coupable idéal. Iny zany amizay mantsy io stratégie de hoe rehefa mahita ianao zany coupable idéal de mba amizay zany midina les tensions populaires, les colères populaires ka hoe efa tratrany le olona le nanitsaka ny gage député Jean-Jacques Rabelina de les chauffeurs de hoe mieritreritra nareo fa ho apaiser ny tension populaire. Mbola eto raha manatombotso Jean-Luc. Azonareo fatorana any amponja izy. Fa zay tsy angina. Misy fotoana anginana tsy hoe isan'andro ny teny, fa hitanareo tsara ny zavatra misy eto hoe za tsy manao live zany hoe fitiavana tianao live ndray fa rehefa misy zavatra vaovao ary magaga nefa ohatra misy zavatra mipotra ho azy eto zany. Moi j'ai rien demandé. Ina moa tadiavako problème amin'ty raha ty? Tsy havako reo olona reo, tsy volovoloko. Reo chauffeur avy any Tamatavy reo tsy hisy fantatro. Ny fianakavian'ny tompoko na Jean-Jacques Rabelina tsy hisy fantatro. Nadia, mialatsiny amin'ny fianakaviana, mety tsy fantatry ny fianakaviana fa Jean-Jacques tompoko na Jacques Rabelina de mpianatra mamanay tao amin'ny lycée Fort Dauphin, proviseur ny lycée tao Fort Dauphin mamako. Fa tsy mahalala azy à titre personnel, fa za, là où il y a l'injustice, RGL sera toujours là. Envers et contre tous. Na de hampahantra ary ty, na de ahitako mangidy ary ty, de tsy maintsy mitsangana miteny aho. Fantatro hoe fa zao exercice ataoko zao c'est très périlleux. Et on m'a même déjà averti hoe miomana la raha tonga ny Madagascar fa fantatra la miandry la. Fantatro zany. Fa tsy maninona raha izay no tsy ahitako tsony any Madagascar mandrapakipon'ny masoko sanatriany zany hitsangana. Satria izay tsy ampy amin'ity fireneny ity. Manjaka loatra ny tsy fahamarinana, manjaka loatra ny herin'ny vola, miakohoka amin'ny mamona daholo ny olona rehetra. Za tsy akohoka, tsy atompoko, tsy akohoka. Ka ny fanontaniana farany apetrako eto le zao, iza no afapo am'izao didim-pitsarana amin'io didim-pitsarana amin'ny 16 juin mbola ho hitatsika moa. Tsy hoe mianticiper fa raha ohatra ka mandeha dans le sens nangatahany retsy hoe meloka hatramin'ny farany ny chauffeur, sûr ve ny fianakavian'ny tompoko lahy fa afapo zareo? Alors zareo no amaly azy. Je ne pense pas. Ataoninona moa zany 700 millions d'ariary zany olona manany maizay zany reo olona reo. Tsy olona maty mosary. Fa matokoa misy olona mitaky vola koa any ambadika any tsy fantatrako hoe izavy reo olona ireo. Satria qui dit famille c'est élargi, misy olona maromaro ambadika ao.
donc lasa misy zavatra be deaibe mitsiritsiry zany ao ambadika ao mampieritreritra ka mazava be ho aho le procès tsy janona ela aho rehefa mbola sendra rehefa ao anatina fitsarana ka sendra ny fianakaviana sahirana de atao azakazaka raha tosika fa izahay tsy anaiky za aloha zany ao anatin'ny tsy anaiky tadidiko tsara nampatsiaro aho ohatra nisy tantarany verina atao anatin'ny lohako ato tsisy ifandraisany fa anao témoignage kely aminareo a tiako fantatrareo fa ina moa misy miteny aminasy hoe tondray le karamaindra vatomanga tondray le zay foana moa nanareo a tsy tianareo le vérité satria nareo matsy matonareo miteny an'izany de vous fonctionnez comme ça vous fonctionnez avec votre ventre vous fonctionnez avec la monnaie zany ny olo atao hoe rehefarehefa amin'ny tany tadidiko tsara nisy reny mpianakaviana nanoratra tamiko hoe mba mangataka dinika aminao tompoko fa ny zanako dia tratran'ny viole incestueux de ozy hoe inona tokony ataoko paster torio a sao de tsy mety mpanompon'andriamanitra atsika fa sao de marasy tsy mazava ny tenin'ny soratra masina misy mpanompony sabatra ary misy mpanompony teny ny sabatra ozy izy de tsy hoentin'ny mpitondra azy foana fa natao hamerenana ny restauration de justice torio satria sinon nao complice amin'ny souffrance ny zanakao il faut reconnaître la souffrance ny olona zay mijaly nandeha ny fitsarana lazaiko anareo ty tantara ny ainako ty tout le monde tare am'le lehilahy daholo nefa izy navita ny adalàna satria shemala teo amin'ny tanàna panefoefo teo amin'ny tanàna mangovotra amin'ny dolo ny olona rehetra ho za mantsy anisy telo mianaka atraka ao ny loko fantatro fa ho resitsika androany ary efa fantatro fa efa nazo volany mpitsara fantatray zany vo niaingana izy de efa niteny taminay ny avoka hoe efa vitany amintsika za hoe tsy resitsika mitraka ary zay nitodiako amin'ny fianakaviana ny tompo clara Jean-Jacques Rabenirina itodiako amin'ny fianakaviany chauffeur tsy miondro ka isika mitraka soyez digne ary mideranareo aho ny mbola fahasahinareo mbola manohy an'ty resaky ty na de efa fantatra aza fa sans issue io sans issue tsy manapidrano fa sans issue io efa hita be le izy kanefa ny fitsanganatsika ny dénoncer sy mitaraina hampisokatra ny mason'olona maro hafa koa zay mety tratra ny tsindry azo lena ny ambadika tsy ho anareo rery zany ty zavatra ty marina fa nareo marary zao marina fa ianareo zao tratra an'le cause fa misy cause be deaibe any mety misy olona any mba te hiteny fa tsy sa fa hoe kay azo atao ihany ary kay mba misy olona afaka hiteny amin'ny anarana ihany eny tompoko lasy tompoko vavy eto zahay hijoro ho anareo na de tsy nomena mandat officiel ary amin'ny fitsarana fa mandat populaire c'est plus important fitsangananareo de atonga ny sasany hitsangana koa c'est comme ça qu'on va faire la révolution ary ny révolution voalohany ataotsika io fitsarana matamboaka io fitsarana mandamberika io fitsarana tsisy ilana azy io corrompu jusqu'à l'os io manompoka hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny fotony occasion zao hanozongozona atsika ny fitsarana io ny tokony anaovana angaredony io fitsarana io alohan'ny mpitondra ka izay ny atonga ananteny hoe mitraka atsika tsy atao hampitanondrika zany na sanatria efa hitahita eto arany zavatra isy amin'ny 16 juin farany araky ny fantatra dia efa niditra ihany koa ny plainte contre n'lay garde du corps satria tsy maintsy jerena koa masy ny responsabilité pénale sy ny responsabilité civile ny reto garde du corps reto na inona no antony satria natao iaro azy izy nefa tsy nahavitany andraiky ny tamin'io andro io tsy diratsika ny resaka hoe iza naninona fa ny feny resahatsika rehefa nampanatsona tamin'ny voalohany izy ireo de tsy tonga ndray zay le refrain efa fahinareo le refrain reo olona reo
raisiny ala légère le izy tsisy raha rainy an'le izy tsy tonga izy tamin'ny voalohany avy eo dia misy fanoroany zay de tonga ihany rehefa avy eo de rehefa tonga rehefa avy eo de mandeha zany am'izao fotoana zao ny enquête sy ny raharaha de mbola isy procès hafa koa io zany hoe mbola misy saison 2 zany ty tantara ty ka dia zay ngamba ny azo lazaina aminareo fa ny amarana koa azy de zao hoe mbola misy lalàna ve le Madagasikara sa efa anarchie totale nefa de mireharery iny tompona andraikitra hoe tsisy ambony lalàna eto arrêtez avec vos beaux discours à 2 balles nanay ny fait no jerenay pourquoi miatra ny lalàna amin'ny certaines personnes fa rehefa amin'ny sasany izy de hoe mbola tsy misy mahamaika à 2 vitesses zany ny fitsarana Madagasikara raha tena marina misy ny tena manao ny marina fa saingy tratra ny mena ambany mena na izany na tsy zany manaingy anareo mpitsara rehetra aho zay manam-panahy mba hijery akaiky ty raharaha ty zay tsy hiteny hoe meo rary ny ratsy meo fakenany atsy fa ny avenir ny fitsaranareo ny asanareo mihitsy no enjeu am'ty raharaha ty c'est pas juste une histoire de la famille Jean-Jacques Rabénirina c'est pas juste une histoire de la famille de Clarel c'est l'histoire de tout un pays hoe mbola misy ilana an'lay fitsarana avy eo Madagasikara za zany mahita hoe rehefa mijery fotoany amin'ny fona ty zany tena avis personnel am'izay tsy hitako tsony ilana ny enquête andany volany contribuable fotsiny hoe modimody manao cinéma makany amin'ny gendarme de ataony PV de ataony constat de ataony zao de nefa efa fantatra ny valiny atsy ambadika atsy kina moa zany andanina lera mandany volany ery zany mandany vola zany tonga de tokony avoaka fotsiny amin'ny constitution hoe na amin'ny fitsipy-dalao hoe la justice au plus offrant point barre tonga de miolona zay hoe bon tsy takatry ny indisy zany ny fitsarana ohatra ny fahasalamana koa tsy takatry ny indisy de natao an'ny mpanakarena ny fahasalamana de natao an'ny manambola ny fitsarana zay zany le fitsipy-dalao au lieu de fa merivery eto anao enquête eroa tadidinareo ngamba tamin'ity enquête ty après 6 mois ny vo atao ny constat voakandray le constat dia mampalahelo ny resaky ny vadin'ny Clarel tamiko de hoe terena fotsiny zao anatin'le constat hoe ovana le constat tena mba eritreritranao nge zany zavatra makandoa any elizy désolé avec l'expression makandoa terena fotsiny ohatrany fosena lizy tsy haiko tsony ty firenentsika ty na firenen'inona de nefa nareo misy style daoly amy V8 nareo ohatrany hoe olona manakajy le vahoaka nefa mihina fatiny tsy mba misy iaro mikamboty sy ny mahafiady zany eto zay fa dia le 16 juin tsika mifankahita le 16 juin tsika mifankahita ho hitatsika eo hoe mbola misy manam-panavy eo amin'ny fitsaranao sa olo efa nivarotra ny fanahany tamin'ny mamona samy mahery daholy raha soatsika rehetra tokoa